Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandraisana ny mofinaina amin'ity alatsinainy fa 30 ny volana oktobra ity, misotro an'Andriamanitra hatrany isika izay mamposaka ny fitiavany sy ny fitahiana amintsika tsirairay avy. Noho izany dia raiso tombontsoa lehibe ho anao izany amin'ity, ary aoka ho feno voninahitra, ny feno fampirisiana rehetra isika raha manomboka an'izao herinandro avao izao. Dia amin'ny mpiandohana dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara ny isan-danitra mbola mifaly misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay, ny fofinaina mahavelona izay avy aminao dia eto aminay ankehitriny. Fa dia raisinay tombontsoa lehibe ihany koa ny mandray ny teninao eto, fa dia sy foazy ny fomapana anay handray an'izany, ary aoka ho tany lonaka ny fonay hitsoroany teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpamonjy mpamela heloka. Mpamonjy mpamela heloka. Nalaina amin'ny Jaona voalohany, toko voalohany 1:7, manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Tsy mba nandao antsika Andriamanitra noho ny fahotantsika. Mety manao fahadisontsika ka mampalahelo ny fanahy, saingy rehefa mibebaka sy manantona azy amin'ny fotoritory isika dia tsy mba manary antsika izy. Misy sakana izay tsy maintsy esorina, misy fihetseham-po ratsy izay voakolokolo, misy ihany koa ny avonavona sy ny fiheverana mahavita tena, ary misy ihany koa ohatra ny tsy faharetana, misy ihany koa ny fimonomonomana. Ngamba efa nisy taminao izany, manasaraka antsika amin'Andriamanitra izany rehetra izany. Tsy maintsy ekena ny fahotana, tsy maintsy miasa lalina kokoa ao anatintsika, ao anatin'ny fontsika ny fahasoavana. Mety ho tonga eo akaikin'Andriamanitra mahery sy manao ny asa feno fahamendrehana ho an'ny tompo ireo izay mahatsiaro malemy sy kivy na lahy io na vavy, kanefa aoka ny asa ny ainga avy amin'ny fijery ambony, aoka tsy asesiky ny antony feno fitiavan-tena izy ireo, tsy maintsy mianatra ao anatin'ny sekolin'i Kristy isika. Zasy ianao anatin'izany. Sekolin'i Kristy no mampandroso itsika. Tsy misy afa-tsy ny fahamarinan'i Kristy no mety azahoantsika ny anankiray amin'ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanekem-pahasoavana. Mangetaeta ela sy nizaka fantatra ny azo an'ireo fitahian'ireo isika, kanefa tsy nahazo an'izany mihitsy satria ninoantsika fa mety havita zavatra isika mba tonga antsika ho mendrika an'izany. Tsy azontsika atao ny mihevitra fa hamonjy antsika ny fahatsarantsika na ny fahamendrehantsika. Ny fahasoavan'i Kristy irery ihany no hany azontsika ny tenaina sy inoana dia ny famonjena. Hoy ny Tompo amin'ny alalan'ny mpaminany manao hoe aoka ny ratsy fanahy ahafohy ny lalany, ary ny tsy marina ahafohy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitra fa hamela heloka, dia hamela heloka tokoa izy. Voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia izany. Raha mahatoky tanteraka amin'Andriamanitra tokoa isika, raha miantehitra tanteraka amin'ny fahamendrehan'i Jesosy amin'ny mahampamonjy mpamela heloka azy, dia azo ny fanampiana rehetra izay tadiavintsika. Mijery ny tenantsika isika toy ny hoe manan-kery hamonjy azy, saingy ny tsy fahavitantsika manao an'izany indrindra no nahafatesan'i Jesosy ho antsika. Manan-tanteraka ny asany ho antsika izy amin'izao ora sy fotoana iresahako aminao zao. Manasa anao hanantona azy amin'izao fahatranao zao, amin'izao tsy fahaizanao zao, amin'izao fahalotonao izao, mba ho vonjena ianao. Manala-baraka azy ny tsy finoantsika, manala-baraka azy ny fizahozahoantsika, fiheverantsika tena ho manana ny maizy antsika, saingy tsarovy fa Kristy irery ihany no afaka manafaka antsika amin'ny ratsy rehetra. Fa dia alao hery amin'ity maraina ity, antsoy Jesosy. Aoka izy hanovanao amin'ny fomba manokana amin'ity maraina ity, ary aoka ny fitahiny izay mandrakotra anao any. Izany no hanainganao indray ho amin'ny fiaingana vaovao sy amin'ny fitiavana vaovao avy aminy. Amen. Ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany
De noho izany amin'ity maraina ity misaotra anao ihany koa zay manovo hery eo anay. Mbola kely amin'ny fisainanay ka de mamindrafo aminay miteza ianao, andrisika anay mba hananay fahendrena, hananay fitonam-po ary koa mba hahatonga anay anaraka ny teninao, ino ny teny nolazainao anay, ary ihany koa manomboka izao de manao dingana mpanetretena miaraka aminao zay. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro